Tsy mitovy ny fomba fijerin'ny olon-tsotra sy ny fijerin'ny olona nandalina momba ny fiarinan'ny politika izay no lohahevitra noentina Andriamatoa Hugues Radrionson manampahaizana manokana mahakasika ny toe-karena raha namelabelatra ny sehatra ny hoentintsika teo izany dia namelabelatra ny mahakasika izay fomba fijery tsy mitovy eo amin'ny fomba fiarina izay ny mpahay toe-karena Hugues Radrionson tetsy anivon'ny UEP Ampandrana moa no nanatanterahana izany famelabelaran-kevitra izany ny andindiny vaovao. Ny tena tsy mampitovy hevitra ny olona sy ny olona eny an-dalana zany zavatra tsotra. Samihafa ny eritreritry ny olona amin'ny zavatra menjady azy dia eritreretiny fa ireo le olona rehetra hoe entreprise sy mpanao politika ireo no mampianjady azy an'ilay izy. Zay zany dia efa zavatra ray voalohany zay. Faharoa manarakaraka an'izany dia zao ireo le olona le nianatra fiarina ireo sy le nianatra politika dia hafa mihitsy ny fomba fijeriny ny phénomène anankiray. Ohatra zany hoe misonitra ny vidim-bary, samihafa ny eritreritry ny olona mihinam-bary sy ny mpanao politika izay mikendry ny fitazomana ny vidim-bary. Samihafa ny eritreritry tsy mitovy satria le mpanao politika mieritreritra izy hoe tsy maintsy mba mieritreritra n'le tombontsoan'le namany izay mpamokatra vary sy mpivarobarika izy, fa tsy voatery hitovy hevitra amin'le hoe mpihinam-bary eny an-dalana izay miteny hoe tokony mora be le vary na dia be dia be ary le vary, fa tsy maintsy misy groupe d'intérêt zany aorianan'le mpanao politika. Ny amin'le économiste indray dia zao ny anazy indicateur économique ny jerena. Le indicateur économique zany hoe inona ny maridrefy ahafahana miteny hoe tokony hidina na tokony hiakatra. Dia zay ny tsy itovizana amin'ny olona hoe le maridrefy ny azy dia hoe rehefa be dia be le vary eo tokony ambony be tokony ambany ny vidiny, rehefa kely eo dia tokony ambany. Nefa le mpivarotra koa tsy manao an'izay. Le mpivarotra koa fantany fa le vary ilain'ny olona dia tsy mety mampidina le izy satria izy hoe na be ny vidiny na kely ny vidiny misy mividy foana. Dia zay na anisan'ny tsy mampitovy le fomba fijery zany zay.